Dia faly manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany indray ho amintsika rehetra ny tenako amin'ny dian'ity. Tonga indray tsika amin'ny fanohizana ny lesona. Lesitsika izany namarana le fifandrefianantsika ny amin'ny tompo kase fahadimy izany mikasika ilay fiangonana Sardisy. Dia hitantsika tao anatin'izany hoe tsisy soavaly intsony tao. Fa tonga dia tamin'ilay faminaniana no resahany izany mikasika ilay izy. Fa nresahantsika teto hoe inona moa ny anton'izay zavatra izay tsy iverenantsika firy intsony. Fa amarana ny tompo kase fahadimy izany tsika dia hiditra indray amin'ny fiangonana fahaenina dia ny fiangonana Philadelphie. Ka alohan'izany rehetra izany dia manasa antsika hiara hivavaka ary. Hivavaka tsika. Jehovahandriamanitra raha io mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra tompo fa mbola nomeno indray izao tombonandro izao izay ahafahana hiara hianatra sy handinika ny teninao. Mampianara anay raha eo ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Fa voninkaina raha io izay vahoakanao. Dia aoka raha ny fanahinao indray ny hanokatra ny fonay sy ny sainay mataranay ny sitraponao. Ka dia mitenena raha eo fa voninkaina reto vahoakanao. Rehefa fantohana feno izay raha io, rehefa haretana izay, mezotoboa indrindra izay. Ary eo ka ny sakatsakana rehetrany tsy ampitodika anay hiala tsy eno ny fampianarana. Fa ninona fahasembanana izay alefan'ilay ratsy, sakatsakana ataon'ilay ratsy. Anakanana izao fampianarana izao tsy handeha dia ilay voniny izany noho ny amin'ny raha zanak'ondry sy ny fofona Kristy. Alefa ny afo mandevana Satana sy ny asany rehetra. Dia anaran'i Jesosy. Ravy Satana ny amin'ny raha zanak'ondry sy ny fofonan'i Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao. Fa levona ilay Satana, levona ny asany rehetra. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny tokantrano rehetra sy ny fifandraisanay amin'ny olona rehetra izay mandray izao fampianarana izao. Dia midery anao izay Andriamanitra mankalaza anao izay ary manome voninahitra anao. Aoka reto tompo niofitry ny fanahinao hitoetra aminay tsirairay avy. Ary dia mangataka ihany koa izay famindrampova aminao izay raha io. Sy famelan-keloka ny amin'ny fahotana sy ny tsy famaterana rehetra. Ka dia aoka ny Jesosy tompo le rahanao hanadio sy hanasanay ka hanafaka ny amin'ny fahotana rehetra. Dia mitenena aminay indray raha ianao amin'ity anio ity fa voninkaina izay vahoakanao. Sokafo ny fonay sy ny sainay raha matarana ny sitraponao. Dia mitenena raha io ny anaran'i Jesosy. Amen. Hiroso aritsika. Inona ny resantsika farany? Dia tao amin'ny Apokalipsy toko fahaenina izany no resantsika farany. Dia efa namarana n'izy io izany tsika ny amin'ilay tompo kase fahadimy. Dia inona ny resahany eo amin'ilay tompo kase fahadimy? Dia izao no resahany eo. Vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny fahasivy mihitsy tsy maninona. Andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Inona ny zavatra resahany eo? Ary rehefa novalo ny tompo kase fahadimy dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahiny izay voavoniny ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny. Ary ny antso teo amin'ny feo mahery izy nanao itony sy masina sy marino mandra-pahoviana ny tsy hitsarahanao sy hamalinao ny ranay amin'izay monina ambonin'ny tany. Ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra ary nasaina niala sasatra kely aloha izy mandra-patapitry ny mpanompo namany sy ny lalàny izay vonoina tahaka azy. Eto izany ilay faminaniana dia tonga ilay tompo kase fahadimy tonga dia any amin'ny fahitana izany no tonga dia zavatra nasehony eto. Fahitana ny amin'ireo izay novonoina noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Izany hoe fanahiny izay efa maty izany io miteny eto io. Izany hoe efa maty ireo olona ireo. Novonoina izy ireo noho ny filazanan'i Jesosy izany. Novonoina izy ireo noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Ary efa novonoina izy ireo dia nitaraina teo amin'Andriamanitra. Fa nresantsika lava teto izy fa tsy te hiverenantsika loatra. Fa novonoina izy ireo izany noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Ary nitaraina tamin'Andriamanitra izy nanao hoe tompo masina sy marino mandra-pahoviana no tsy hitsarahanao sy hamalinao ny rahanay amin'izay monina ambonin'ny tany.
hoe oviana zany zany hoe il crie vengeance zany io anatrehan'Andriamanitra. Miandryandro famaliana zany izy ireo ny aminaminona azy ireo. Eo moa tsy be deaibe ny olona zay milaza manao hoe miresaka ny amin'ny resaka fivavahana zany de resaka le ohatrany hoe aingam-panahy, resaka hoe toe-po, resaka hoe fitiavana zany resahana, fa tsy mba miresaka zany fitsaran'Andriamanitra zany za raha voaresaka zany. Fa ny olona zany izay le iza moa reo olona reo zay resahana eto reo, fa le sisa zany io resahana io, satria le olona vitsy tao Sardisy no resahana eto. De reo olona vitsy reo efa niresahantsika teto mikasika an'izy io, rehefa maty izy satria noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy no namonoana azy, de nitaraina izy hoe fa raha maty zany zay de tsy mba ho atao tsinitsinina zany reo olona namono anay ireo ry tompo, avela am'izao zany izy ireo fa tsy mba misy aninona anazy. Fa ho an'ny ratsy fanahy de misy fahamaliana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary nitaraina teo anatrehan'Andriamanitra izy nanao hoe mandra-pahofian'Andriamanitra no hitsarahana ny raha anay amin'ireo monina ambony tany, reo zay namono azy ireo sy nanenjika amin'izareo ireo zany zay nanaraby azy ireo. De inona ny zavatra nataon'Andriamanitra? Nomena akanjo fotsy izy ireo ary nasiana niala sasatra, mandra-pahafeno ny isan'izy ireo zany, satria mbola misy naman'izy ireo zay vonoina ho faty tahaka an'izy ireo ihany koa. Zany hoe mbola tsy nahazo ny anjarany zany izy, mbola tsy nahazo ny anjarany izy. De io le zavatra teneniny amin'ny 1:20 ary samy nomena akanjo lava fotsy izy rehetra, ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasiana niala sasatra kely aloha mandra-patapitry ny mpanompo namany sy ny ralahany izay efa hovonoina tahaka azy koa. Zany hoe nalefany amin'ny toerana anankiray zany izy ireo hiala sasatra aloha zany. Fa mbola tsy tonga ny fitsarana, satria mbola tsy amin'izao vanim-potoana izao le fitsaran'Andriamanitra zany. Fa rehefa tonga ny farany de zay vao tonga ny fitsaran'Andriamanitra. Satria alohan'ny farany de mbola ho betsaka koa zany ny kristianina zay hovonoina sy enjehina tahaka azy ireo. Noho n'inona? Noho ny filazanan'i Jesosy sy noho ny tenin'Andriamanitra. Ka mandra-pahafeno ny isan'izy ireo zany, de zay tsy ho tonga zany zay fitsaran'Andriamanitra izay. Tsy ho tonga zay fitsarana zay. De araka le tenin'Andriamanitra io any amin'ny Hébreu any izy miteny an'io zany, satria tsy hoe zareo efa maty de efa napetraka tamin'izay toerana zay de tonga de vao omena azy ihany koa ny famonjena, fa ny famonjena mbola tsy nomena azy. Inona moa le famonjena tiako tenenina eto hoe zareo zany efa nasiana niala sasatra, fa le promesse ny mbola tsy nomenana azy, le promesse n'le fiainana mandrakizay zany, le promesse n'le kananan'ny lanitra zany mbola tsy nomena io. Satria raha nomena zany izy ireo an'le kananan'ny lanitra de nahoana? De miangatra zany Andriamanitra raha nomena azy le kananan'ny lanitra. Fa mbola nasiana niala sasatra amin'ny toerana anankiray zany izy, mandra-pahatonga le fitsaran'Andriamanitra. Ka rehefa tonga le fitsaran'Andriamanitra zany, de inona zavatra mitranga? Amin'ny fiavian'i Kristy zany, de zao omen'Andriamanitra azy ireo io kananan'ny lanitra io miaraka amin'ny ny sisa amin'ny fahafenona zany, miaraka amin'ny sisa amin'ny fahafenona, na azy efa maty na mbola velona amin'izao vanim-potoana misy antsika zao. De zao nyteneny eo amin'ny Hébreu 1:20 jerentsika kely, Hébreu 1:20 ny andininy 7:30. De jero tsara. Zao ny voasoratra ato Hébreu 1:20 de ny andininy 7:30 sy ny 40. Hébreu 1:20 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 40. De mireto zany izy miresaka reo zay efa nodimandry noho ny filazanan'i Jesosy sy reo zay nitandrana ny tenin'Andriamanitra. De ozy izy manambara manao hoe 1:20 ny andininy 7:30 sy ny 40. Ary io rehetra ireo na de efa nahazo laza tsara noho ny finoana azy, dia tsy mba nandray ny teny fikasana. Teny fikasana ny amin'inona io? Mikasika le kananan'ny lanitra izy omen'Andriamanitra azy. De hono izy, dia tsy mba nandray ny teny fikasana ozy izy, fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika, mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mbio koa isika. Mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mbio koa isika. Zany hoe rehefa maty zany, reo zay niazona ny finoana kanefa efa maty, mbola tsy tanteraka zany reo amin'izao fotoana zao. Fa miandry nisantsika amin'ny fahafenona zany izy ireo, zay vao atao tanteraka. De miara atao tanteraka zany tsika
amin'izay vanim-potoana izay zany. Fa amin'izao fotoana zao zany izy ireo dia miala sasatra kely zany izy ireo. Ka na dia nitaraina ary izy tamin'Andriamanitra nanao hoe mandra-pahovian'Andriamanitra no hitsaranao ny rahanay amin'ireo monina ambony tany. Dia Andriamanitra nanome valiny. Fa tsy hoe valiny zao dia zao no nomen'Andriamanitra. Fa Andriamanitra niteny fotsiny hoe mandrasa kely aloha fa rehefa tanteraka ny isanareo dia izay vao tonga ny fitsarana. Zany hoe nanome fotoana ny fitsarana zany Andriamanitra fa tsy hoe tsy nanome. Fa mbola amin'ny fotoana ho avy izy io fa tsy amin'ny fotoana nangatahana izy ireo zany. Izay zany mikasika an'izy iny. Inona indray ary ny lesitsika manaraka zany? Lesitsika manaraka zany dia hiditra indray tsika amin'ny fiangonana Philadelphie zany. Hiditra indray tsika amin'ny fiangonana Philadelphie. Vao miresaka zany tsika Philadelphie dia inona no lesahana eto? Eto zany ny fotoanany inona eto? Fotoanany fiangonana sekta zany ity periodin'ny fiangonana Philadelphie ity zany. Fotoanany fiangonana antsoina hoe sekta zany ity fiangonana Philadelphie ity. Alohan'ny zavatra rehetra ary dia hovakitsika indray ary ny taratasy izay nalefan'ny tompo amin'ny fiangonana Philadelphie. Tsika zao fa mametraka fanontaniana hoe inona vahoana ny lazaina hoe fiangonana sekta ny resahana iny. Dia ho hitantsika eo izay anivon'ny tantara izay ho resahantsika sy anivon'ny lesona izany. Dia izao no voasoratra indray amin'ny fiangonana Philadelphie. Apokalipsy 7:7 ka hatramin'ny 7:10 no misy anazy io. Apokalipsy 7:7 ka hatramin'ny 7:10. Dia hovakitsika ary io amin'ny anaran'i Jesosy arak'ilay teny foana manao hoe sambatra izay mamaky sy mihaino ny boky ny teny ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro dia hiaraka indray ary tsika zany hamaky indray izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Philadelphie. Izao no lazain'ilay izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoa ka tsy misy tsisy anidy, ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao indro, efa nasiako varavarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Fa manana hery kely ihany ianao ka mitandrina ny teniko, ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana, izay milaza ny teniny jiosy kanjo tsy izy, fa mandainga. Indro ataoko tonga hiankohako eo anolohan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa izao efa tianao. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro amin'ny fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy fainga anao, tany mafy izay nananao mba tsy siaka ny satro-boninahitra ao, izay maharesy no ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy ala eo intsony izy, ary hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra eo amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao, izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Izay indray zany no taratasy nosoratana amin'ity fiangonana tsy Laodikia moa zany fa Philadelphia ity izany. Ny zavatra anankiray zany dia zao hoe raha hitantsika tamin'ny fiangonana fito izay efa nijerentsika dia misy eo ny teny compliment zany na hoe fankasitrahana izay nataon'i Jesosy tamin'ilay fiangonana. Misy ihany koa ny teny fanankianana. Misy eo ny exhortation na ny hoe conseil izay nataon'i Jesosy tamin'ity fiangonana ity zany na ny torohevitra. Izay zany ny zavatra hitantsika foana tamin'ny fiangonana fito. Fa amin'ity fiangonana ity zany dia inona ny zavatra misy eto? Tsy misy fanankianana zany ity fiangonana ity. Tsisy fanankianana ao anatin'ilay zavatra misy teto amin'ity fiangonana ity. Anisany zany, raha misy zany fiangonana ato angamba ny anankiroa ihany ny fiangonana tsy misy fanankianana amin'ireo fiangonana fito ireo zany, dia ity fiangonana ity zany tsisy fanankianana ny taratasy nalefan'i Kristy tamin'ity fiangonana ity, izay zavatra mampidera zany izany zavatra zany. Raha mijery indray tsika araka ny tantara, taiza indray ary ny toerana anisan'ity Philadelphie ity. Zany raha poarina amin'ireo fiangonana fito tao Asia Minora zany, dia toerana nisy azy indray zany dia taty Atsinanana. Taty Atsinanan'ny Sardis zany no nisy anazy ity zany, 570 kilometatra
miala amin'ny Sardisy no misy ny fiangonana Philadelphie. Ary Philadelphie dia zao hoe misy takaitra tavela zany amin'ity tanàna ity. Inona ny takaitra misy amin'ilay tanàna satria tanàna misy horohorontany zany izy io. Zany hoe tanàna nisy volcan zany izy io. Ary raha hitanao ary zany eo amin'ny manodidina ilay tanàna zany amin'izao vanim-potoana zao, dia hitanao hoe feno ataontsika ny ohatrany hoe roche volcanika zany, zavatra vokatra n'ilay volcan zany, sy vokatra ilay horohorontany izay nisy teo amin'io tanàna io zany. Io zany nanorina n'ity tanànan'ny Philadelphie ity. Nanorina ny tanànan'ny Philadelphie dia zao hoe mpanjaka Grika no namorona anazy ity. Raha niresaka tsika tamin'ny fiangonana Pergamos dia hoe fanjakan'iza no nanjaka teo talohan'ny Romanina, dia fantatsika hoe ny Atalida no nanjaka teo Pergamos. Dia i Atala III no mpanjaka farany teo Pergamos. Eto indray nefa ny zavatra misy dia zao, inona ny zavatra misy eto? I Atala II zany mpanjaka Grika, zany hoe talohan'ilay Atala III zany hoe mbola ilay andron'ny Atalida zany no namorona n'ity tanàna ity zany. Dia Atala II zany hoe no namorona anazy, mpanjaka Grika anankiray, izay tamin'ny taona 530 talohan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny 430 talohan'i Jesosy Kristy. Iza no nanorina azy io tamin'ny alalan'ity mpanjaka ity, zany hoe eo ambany fahefan'ity mpanjaka ity zany ity tanàna ity, lasan'ilay mpanjaka. Dia nandefa colon tany izy. Inona moa ilay colon zany? Mpanjanaka. Ohatrany hoe tamin'ny andron'ny fanjanahantany tamin'ny Madagasikara. Dia rehefa voazanaky ny Frantsay Madagasikara dia nandefa colon izy. Tonga ny colon zany, reny vazaha reny mioccupé ny territoire terrien tany Madagasikara reny zany. Nanana tany be tany amin'ny resaka hoe mamboly fary sy ny zavatra maro samihafa. Izay ilainy aty ampitan-dranomasina reny. Dia nandefa colon tany izy. Dia ny colon reo zany, mpanjanaka reo zany no nanangana n'ity tanàna ity na tonga azy ho tanàna lehibe izany. Inona indray nefa nahatonga ilay anarana hoe Philadelphie? Maninona no natsoina hoe Philadelphie no niantsona ilay anarana? Dia noho ny fitiavan'ilay mpanjaka ity zany, ilay Atala II ity, noho ny fitiavan'ity mpanjaka ity ny ralahany. Zany hoe ny ralahany manana anarana hoe Eumène ny anaran'ny ralahany. Ka izy ity tena tian'ilay ralahany zany dia nampitondrainy an'izay fitiavany an'ny ralahany zay zany ny anaran'ity tanàna ity, ka zay nahatonga ilay anarana hoe Philadelphie. Ny dikan'ilay hoe Philadelphie dia zao hoe amour fraternel, na hoe fitiavan-dralahy zany. Zay ny dikan'ilay hoe Philadelphie. Zany hoe Philadelphie zany nalaina avy amin'ny teny anankiroa izy io. Philia, fitiavana. Delphie, fraternel, na hoe rahalahy. Dia eo zany ilay izy fitiavan-dralahy zany ilay hoe Philadelphie. Zay zany dikan'ilay hoe Philadelphie zany, noho ny fitiavany ity Atala II ity an'ilay rahalahy izay antsoina hoe Eumène, dia nampitondraina an'izay fitiavan-dralahy zay ilay anaran'ilay tanàna izany. Ny fiangonana teo Philadelphie nefa dia zao, izy ity zany nampitahina ihany koa tamin'ny fananganana n'ity tanàna ity, ny tantaran'ilay fiangonana. Satria iza no nanangana ny fiangonana ihany koa kristianina teo Philadelphie? Dia ny colon ihany koa no naninona? No mbola nanangana n'ity fiangonana ity zany taty aoriana zany. Zany hoe mbola olona mpanjanaka tonga teo amin'ny toerana io ihany koa zany, zay nisy colon zany rehefa dia kristianina tao anatin'izay zavatra, dia ireo zany no nanangana ihany koa an'ity fiangonana Philadelphie ity. Zany hoe ny destin zany izay niatra tamin'ilay tanàna, destin ihany koa niatra tamin'ilay fiangonana, raha zay no azontsika ilazana azy. Rosiko amin'izay ary sika ny amin'ny lesona. Inona indray ny zavatra resahana eto zany? Raha miditra tsika eo amin'ilay andininy fahafito. Dia vakintsika ny toko fahatelo ny andininy fahafito. Izao no voasoratra eo amin'ny anaran'i Jesosy.
ary soraty amin'ny anjelin'ny fiangonana any Philadelphie, izao ny lazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'ny Davida, izay mamoaka tsy misy anidy ary manidy ka tsy misy mamozy izy. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Philadelphie, izao ny lazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'ny Davida, izay mamoaka tsy misy anidy ary manidy ka tsy misy mamoa izany. Eto ihany koa zany ny zavatra misy dia izao. Ny zavatra zay resahana zany amin'ity tantaran'ny Philadelphie ity, iresaka an'io tsika rehefa tena miditra amin'ny lesona zany, iresaka an'io hoe iza moa le hoe le saint véritable, le masina sy marina, fa Jesosy Kristy inge hoe efa hitantsika io tamin'ny Sardis, efa niresaka an'izy io tsika. Teo amin'le fifandrifina tamin'ny fiangonana Sardis sika no nijerana azy io, teo amin'ilay tombo-kase 5. Dia inona ny zavatra resahany teo? Le lazain'le masina sy zay marina, le saint véritable. Jerentsika kely izy io, efa hitantsika kely izy io. Toko fahenina dia vakitsika ny andininy 10. Eo amin'ny andininy 10 dia zao ny tenenany azy eo. Ary ny antso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe iza le nitaraina, reto le hoe teo le olona maty zany, efa niresantsika teo. Tompo masina sy marina, mandra-pahoviana no itsaranao sy amalinao ny ranay amin'izay monina ambony tany. Ahoana ny fomba niantsonan'i Kristy? Tompo masina sy marina. Zany hoe raha vao miresaka zany ianao ato amin'le Philadelphie, dia iza le manao siny eo? Le manao siny eo zany dia Jesosy Kristy zany hoe tompo masina sy marina. Io le tompo masina sy marina io, le lazainy eto amin'ny toko 7, ny andininy 7 manao hoe izao ny lazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'ny Davida, izay mamoaka tsy misy anidy ary manidy ka tsy misy mamoa. Dia Jesosy zany no mitondra indray ty hafatra ity. Ny zavatra eny an-tanan'i Kristy nefa dia zao hoe ny fanalahidin'ny Davida no eny an-tanany, zany hoe lakle zany io, izay mamozy izy ka tsy misy maharindrina ary manidy ka tsy misy amoa. Zany hoe Kristy zany inona? Kristy ny tompon'ny lakle zany. Kristy ny tompon'ny lakle eto. Tsisy manana an'izay fahefana izay fa tsy Kristy. Tra ny any Madagasikara hoe izy io moa zany karazana hoe tradition zany na fomba tateoriana teo amin'ny fitoeram-panjakana, tsy tadidiko loatra hoe tany amin'ny andron'ny Ratsiraka ve nisy an'izany na tamin'ny andron'ny Ravalomanana, fa tamin'ny andron'ny président Rajoelina no nahitako an'izay voalohany zany. Rehefa namindra fahefana izy tamin'ny herin'i Jona Romampianina dia nalainy le lakile ngeza be iny, mamindra fahefana aminao. Dia rehefa avy eo nataon'ireo mpanakanto hira le izy hoe iza ny tompon'ny lakile. Lasa tompon'ny lakile le izy rehefa avy eo iza ny tompon'ny lakile. Fa eto zany iza ny tompon'ny lakile io zany, manana ny fanalahidin'ny Davida ozy izy, izay mamoaka tsy misy marindrina ary izay manidy ozy izy ka tsy misy manokatra izany. Dia inona nefa ny zavatra nosokafana teto ary zany? Satria nisy varavarana nisokatra zany teto, izay nosokafan'i Kristy. Inona ny zavatra nisokatra teto? Dia ny zavatra nisokatra teto dia zao hoe ny fanaparitahana ny filazantsara zany, nihoatra ny territoire européenne zany, na hoe nihoatra ny faritanin'ny Eropa izany. Fantatsika tsara fa ny kristianina tamin'ny vanim-potoanan'ny Sardis dia mbola taiza ihany nisy anazy, mbola teto Eropa ihany nisy ny kristianina. Ary iza no fiangonana izay fantatsika teto Eropa zany? Talohan'ny fiangonana protestanta dia tsy nisy afa-tsy ny katolika ihany. Dia ny fiangonana protestanta nivoaka teo anivon'izay fiangonana katolika izay, teto Eropa zany nisy an'izay zavatra zay. Ka eto zany le fisokafan'ny varavarana zany, dia fisokafan'ny fanaparitahana ny filazantsara zany, mihoatra ny faritanin'ny Eropa zany, izay miatra amin'izao tontolo izao. Dia niparitaka zany tonga tany Afrika ny filazantsara, tonga tany Azia ny filazantsara, ary indrindrandrindra tonga tany amin'ilay antsoina hoe nouveau monde ny filazantsara. Inona moa io nouveau monde io? Dia
ny États-Unis d'Amérique io na ny Amerikanina izany. Tamin'ny taonjato fahafiry no nisy an'ity periode ny fiangonana sardisy ity ary ara-paminaniana zany zay resantsika eto zany de zao hoe tamin'ny 550 na 1755 ka hatramin'ny 1800 zany 1755 à 1800 zany hoe 550 ka hatramin'ny 700 zany no nisy an'ity periodeny fiangonana sardisy moa zany fiangonana Philadelphie ity zany diso any teny hoe sardisy nisy an'ity fiangonana Philadelphie ity izany de iza zany izy ireo satria tsy fiangonana tokana no nivoaka avy eo zany fa fiangonana maromaro izy ireo no nivoaka teo zany hoe nivoaka vaiza izy ireo nivoaka avy tao amin'ny fiangonana protestanta ohatrany hoe ny nivoany fiangonana protestanta teo amin'ny katolika zany de tonga indray zany ny anjaran'ny protestanta indray de efa nanomboka nanana toerana koa ny fiangonana protestanta de nivoaka tao amin'ny fiangonana protestanta izy reto naninona no nivoaka tao amin'ny fiangonana protestanta satria nahita fahazavana vaovao indray izy reto nahita fahazavana vaovao io le nresantsika farany hoe teo amin'ny fiangonana protestanta zao efa nionina ny fiangonana protestanta nieritreritra hoe ohatrany hoe efa manan-karena izy ka tsy mianan-java mahory-tsony ohatrohatr'izay zany efa nionina tamin'ny toerana nisy azy nefa io le tenen'i Jesosy hoe manana anarana velona anao kanjo maty any ka raha ohatra ianao ary tsy niasa de inge le tenen'i Jesosy ohatrany ty amin'ny jiosy nareo no nomena ny fahamarinana ka rehefa tsy andray nareo de ozy izy ny tompo manao hoe ny vato no iantsoantso zany hoe mahay manangana zanaka amin'ny vato Andriamanitra rehefa tsy hain'ny fahamarinana ianareo mantsy any jiosy tamin'ny andron'i Jesosy de zay koa izy nomena ny protestanta ny fahamarinana nanana anarana velona izy kanjo maty any ka rehefa tsy hita fa tsy tanteraka teo anatrehan'Andriamanitra ny asany de inona ny zavatra nisy Andriamanitra nanangana vahoaka vaovao indray nandray le fahamarinana iza reo nandray fahamarinana le sisa tao sardisy reo le sisa tao sardisy reo nahita fahamarinana vaovao izy mbola nanohy ny fikarohana sy ny fikatsahana le fahamarinana izy de reo no nivoaka tao anatin'ny fiangonana protestanta ka ireo zany no natonga ny fahaterahan'le antsoina hoe fiangonana evangelika zany raha zany azo itsorona azy zany hoe ny fiangonana nivoaka tao amin'ny protestanta zany ireo le antsointsika hoe fiangonana evangelika de ohatrany tamin'ny andron'i Jesosy zany hoe niala teo amin'ny judaisma Jesosy Kristy zany de ohatr'izay koa ny voahan'izy ireo zany tao amin'ny fiangonana protestanta zany iza daholo izy ireo tao ny batiste rehefa lasa nanana anarana zany izy ireo zany hoe maromaro izy ireo samy misy mouvement be deaibe zany nivoaka tao misy fihetsehana maro nivoaka tao ny batiste tao ny pentécotiste tao ny témoin de Jéhovah tao ny mormon sy izay mety tsy voalaza ihany koa be deaibe izy voaka tao zany ka raha tamin'ny andron'ny katolika rehefa nanohatra ny fampianaran'ny katolika ny protestant zany ireo zay nanohatra ny fampianaran'ny katolika de natsoina hoe hérétika izy ireny natsoina hoe hérétika izy ireny nanao hérésie zany satria nanohatra ny fampianaran'ny ny église zany de natsoina hoe hérétika ireto indray nefa ny rehefa niala tao amin'ny fiangonana protestanta satria ny fiangonana protestanta zany efa nanana ny toerana na izy azy ihany koa de reo natsoina hoe inona zany reo ny teo ny voan'le hoe secte zany lasa reo zany atsoina hoe secte satria tsy mitoetra amin'le fiangonana araka tantara zay nisy zany de ireo zany c'est la période des sectes hoy ny fitenenana zany de nivoaka teo daholo tamin'izany zany reo fiangonan'ireo na ataontsika hoe izy na batiste izy na inona anarana itsona anazy zany reo fiangonana kely tao mivoaka tao amin'ny fiangonana protestanta zany tamin'izany vanim-potoana zany na pentécote de secte zany ny atsonan'izany tamin'izany vanim-potoana zany fa amin'izao fotoana izao indray nefa reo fiangonan'ireo efa tena manana ny toerana misy azy ary tahaka ny tamin'ny andron'ny protestanta ihany hoe efa nekeny fitondram-panjakana de any États-Unis na any Amerika efa mahazo ny toerana misy azy ireo na témoin de Jéhovah io na batiste io efa eken'ny fanjakana reo na ny Madagasikara re eken'ny fanjakana reo efa tsy tonga amin'izay anarana hoe secte zay intsony zany fa reo le antsoina amin'le hoe fiangonana zandriny reo zany ny antsoina hoe amin'ny fiangonana zandriny fa mahazo toerana zany izy efa lasa hoe fiangonana zandriny zany
dia inona nefa ny teny fankasitrahana izay nataon'i Jesosy tamin'ity fiangonana ity. Raisitsika eo amin'ny Apokalipsy 7:9 dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy 7:9 fantatro ny asanao indro efa nasiako varavarana mivoy eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy, fa manana hery kely ihany ianao ka mitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Zay zany le teny fankasitrahana eto. Ahoana izy izy? Nasiako varavarana mivoy izy eo analohanao ka tsy misy maharindrina. Inona moa le hoe varavarana mivoy ka tsy misy maharindrina? Fandresantsika teo mikasika anazy io. Ny amin'ilay fisokafan'ny fanaparitahana ny filazantsara zany sy le fahamarinana zany zay nanino hitan'izy ireo indray fa nikatsahana. Dia nisy varavarana misokatra eo aminao izy ka tsy misy maharindrina izy izy. Kanefa izy izy manana hery kely ihany ianao ka mitandrina ny teniko ary tsy mba mandà ny anarako. Maninona no lazaina hoe manana hery kely ihany ity fiangonana ity? Voalohany aloha maninona moa hoe kely ny heriny? Satria mbola tanora nge ity fiangonana ity. Izy zany mba niezaka tao sa mba niezaka nikaroka ny fahamarinana tao, mbola zaza zany ity. Mbola zaza, mbola tsy lehibe zany izy. Mbola zaza izy, mbola kely hery. Ary tonga amin'ilay fitenenana hoe mbola votsa zany. Mbola miana mandeha hoy ny fitenenana zany. Fiangonana vao miana mandeha zany ny fiangonana tamin'izany vao mitady zany, mbola miezaka mitady ny identitény. Mitady ny maha-izy azy hoe ahoana ny toerana misy atsika, ahoana ny tena inona ny tena fahamarinana tokony ho arahantsika iny. Mbola eo am-pikatsahana mihitsy zany izy. Dia hita tamin'ireto, na dia mbola mazaza zay izy, dia hita tamin'izy ireo zany le zotom-po indrindra zay nananana fahiny nisy tany amin'ny fiangonana voalohany, na teo amin'ny fiangonana Efesosy hitantsika, le hoe fiverenana fitiavana voalohany, hitantsika ihany koa teo amin'ny fiangonana Sardis. Dia hita tao amin'izy reto indray zany zay zotom-po fikatsahana ny fahamarinana zay tahaka ny tamin'ny andro lasa izany. Dia inona koa ny teneniny manaraka eo? Ankoatran'ny hoe kely hery io dia hoy izy koa ka mitandrina ny teniko ary tsy nandà ny anarako. Dia eo indray lara zany hoe mitandrina ny teniko ianao izy izy. Mitandrina ny teniko ianao. Ity reto vahoaka an'Andriamanitra voafidy reto zany eto amin'ny fiangonana Philadelphie dia mandeha amin'ny lalana inona izy reto? Mandeha amin'ny lalana izay niatombohan'ireo sisa tao Sardis. Zay no nahatonga azy hoe nitandrina ny teniko ianao, satria tao Sardis dia naninona? Niankoragena ny olona tao Sardis hitandrina an'izay teny zay. Namporisihana ny olona tao Sardis hitandrina an'izay teny zay, ka zareo reto zany nandeha tamin'izay lalan'le sisa tao Sardis zay, zay nasena izay nitandrina le tenin'Andriamanitra sy nasena hitandrina le tenin'Andriamanitra. Jerentsika ingeo amin'ny Apokalipsy 7:12 dia zao ny teneniny eo amin'ny Apokalipsy 7:12. Io Sardis io miambenaka aoreny tsara ny zavatra sisa zay saika maty, fa tsy hitako tanteraka ny asanao teo anatrehan'Andriamanitra izy. Eo zany le resaka le hoe fitandremana le tenin'Andriamanitra. Inona ary tazomina mafy amin'le eto Sardis io dia le tenin'Andriamanitra hoe tany mafy, le zavatra norenesinao, le zavatra noraisinao, tany mafy io ka mibebao izy. Zany hoe niankoragena zany ny mponina tao Sardis hitandrina an'io, dia nisy nitandrina, fa le sisa no nitandrina teo a Sardis. Hitantsika ry izy raha mijery kely tsika, le sisa no nitandrina anazy io teo amin'le andininy faefatra. Dia ahoana izy io amin'ny andininy faefatra io, 7:14. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardis izay tsy nandoto ny fitafiny, ka hiara-handeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria mendrika izy. Tsy nandoto ny fitafiny satria naninona? Nitandrina izy, nitandrina le fahamarinana izy. Dia nandeha tamin'ny lalan'ireo vahoakan'ny Sardis ireo zany ity reto vahoakan'ny Philadelphie reto. Dia io le teneniny teo amin'ny andininy fahavalo teo, araka le tenenitsika teo zany hoe fa manana kely hery ihany ianao ka mitandrina ny teniko izy izy, ka tsy mba ninona? Tsy mba nandà ny anarako. Io asa io zany dia zao hoe nirina izy io tao Sardis mba ho ataon'ny vahoakan'ny Sardis hoe tany io teny io zay niraisinao sy zay nenonao.
ny sisa tao sardisy no nandray an'io antso io. Fa eto amin'ny fiangonana Philadelphie dia tanteraka teo amin'ny Philadelphie zany ny fitandremana an'io teny izay nampirisihana ny olona tao sardisy io mba hitandrina azy. Dia ireo izay nivoaka tao sardisy zany no nanino no nitandrina an'io teny. Dia inona koa ny zavatra anankiray fahatelo no resahany teto amin'ity le compliment zany na ny fankasitrahana izay nataon'i Jesosy. Hitantsika teo ilay hoe kely ery ianao. Faharoa manaraka an'izay hitantsika ihany koa hoe nitandrina ny teniko ianao. Ary fahatelo ao anatin'izay dia miresaka ihany koa izy hoe tsy nandany anarako ianao izy izy. Tsy nandany anarako ianao. Io zany zava-dehibe koa ilay resaka hoe tsy mandany anarako io satria nahoana? Raha ny soratra masina zany no jerena dia zao hoe tsika rehetra be dia be ny kristianina manerana n'izao tontolo izao. Laza kristianina ny anarany. Kristianina izy. Rehefa tonga ny fanenjehana dia samy miezaka mamonjy ny ainy daholo ny rehetra. Dia rehefa miezaka mamonjy ny ainy izy dia mandany izy amin'izay fotoana izay. Mandany Kristy izy amin'izay fotoana izay satria raha anontaniana hoe kristianina ve ianao? Ohatra fotsiny tenenina tsy mahazo mandeha amin'ity frontiera ity ianao raha kristianina. Anontaniana kristianina ve ianao? Za tsy kristianina. Mandany Kristy zany ianao. Ohatra ny Petera nandany Jesosy ny telo. Zay zany le hoe mandany Kristy. Ka ity fiangonana ity zany dia zao tsy nandany Kristy izy. Fa nijoro izy. Ary tena nampiseho mihitsy hoe izay kristianina izay mijoro amin'ny fahamarinana. Izay hitanay izay. Tsy nandany Kristy izy. Tsy nandany anarany izy. Dia be mihitsy no teneneo mandany Kristy. Misy rehefa aty amin'ny Matthieu 10 aty nge jerentsika kely fa misy an'izay resaka izay ao Matthieu 10. Hono izy izy Matthieu 10. Rehefa ho avy ny fanenjehana zany dia tsy maintsy manao safidy tsiny ianao ka. Ohatra ny tenin'ny ray aman-dreninao hoe tsy ho zanako intsony ianao raha manaraka an'i Jesosy Kristy. Satria fahamarinana izay voaray. Raha raisitsika fotsiny hoe raisina hoe ianao niaina tamin'ny fomban-drazana taloha dia tonga kristianina ianao ankehitriny. Dia tenenina manao hoe misy irany fanilo zay manao anazy ity bebe Matilda mba jereo kely ange zay. Jery amin'ny bebe Matilda nareo irany tarika ny fanilo. Dia ny teny le eo amin'ilay hira manao hoe nareo lasa kristianina ozy izy mantsy an'ireo zanany. Fa raha miziriziry amin'ny fiangonanareo ianareo dia zao tsy mandova amika ianareo. Fa ny antsika ny fivavahantsika ihany, mirazantsika ihany. Mila mivavaka amin'ny razana amin'ny bebe Matilda ozy izy. Dia ozy izy rehetra, zay tsy hivavaka amin'izany ry dada dia ozy izy. Ianao mihitsy zany ny tena beloha amin'ity, ry le manga kely ity ozy izy. Nareo mihitsy ny tena beloha eto zany. Tsy mandova amika ianareo. Esoriko amin'ny bokin'ny fianakaviana ny anaranareo. Dia ozy izy rehetra namala. Tsy maninona na tsy voasoratra amin'ny bokin'ny mpianakaviana intsony ary ny anaranay fa ny anaranay voasoratra any an-danitra satria manaraka ny Kristy. Dia manaraka ny Kristy izy, ny safidy izy zany. Zay koa tsy mila zay lovanao ety an-tany dada ozy izy. Fa ny lovanay dia any an-danitra. Eo zany le safidy. Ka ity fivavahana ity araka le tenenin' Jesosy hoe mampisaraka izy ity tsy arakaraky ny eritreretin'ny olona hoe be dia be ny olona miteny an'izany mantsy hoe fivavahana ve dia natao ampisaraka vady, ampisaraka zanaka, izany ve natao hoe fahamarinana? Dia aleoko baiboly ny hamaly anareo amin'izany fa tsy za dia iny 7:30 raha isika kely ny 7:30 dia zao ny teneniny manao hoe ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra. Fa tonga aho hampifandrafy olona miray ary ny zanaka vavy amin'ny reniny, ary ny vinanty vavy amin'ny rafozany vavy. Ary ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony. Satria tsy manaiky an'ilay fahamarinan'ny Kristy izy. Ny anankiray manaiky an'i Kristy, ny anankiray tsy manaiky. Dia ozy izy, Jesosy amin'izay to manao safidy izy. 7:30. Izay tiany iray na ny reny, mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy izy. Satria mandahy zany izy, raha mandahy anao dia tsy mendrika ahy zany ianao, zay ny dikan'izay. Ka raha ohatra zany ianao hisafidy an'ny neny manao hoe dia ahoana zany? Dia tsy mba sakafo hiaraka amin'ny neny intsony aho zany. Dia tsy mahazo mankaty an-trano intsony raha mbola iny fivavahanao ohatra n'izany.
be deaibe nefa nresaka nresantsika teto fanenjehana ara-pivavahana reny mikasika anazy io fa tsy de hitra lalina am'izay tsika fa zay mihitsy le zavatra tena izay tia raina reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho aho izy izy ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy ary izay tsy mitondra ny azy fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Inona moa hoe mitondra ny azy fijaliana ao? Mijaly ianao zany amin'ny fanarahanao ny Kristy, enjehan'ny olona ianao, aratsian'ny olona ianao, voaroka amin'ny asa ianao, ankalain'ny fianakaviana ianao, tsy mahazo mandova intsony ianao, tsarahan'ny vady ianao satria nanaraka ny Kristy, tevatevain'ny zanaka ao ianao fa ray aman-dreny io. Tony koa nareo efa lehibe tony dia tsy tonga saina mihitsy. Ozy ny sasan'izay marivo salosana moa. Zany zany fomba fitenin'ny olona anao zany. Dia hozy Kristy ary izay tsy mitondra ny azy fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Na amin'ny lafininina zany, amin'ny lafininina io ka hoe noho ny amin'ny fahamarinan'ny soratra masina, noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazan'i Jesosy Kristy no hitondranao fahoriana zany. Kanefa ianao zany tsy mitondra n'izay azy fijaliana izay, dia inona ny zavatra mitranga? Tsy mendrika ho ahy ianao i Jesosy. Dia toy izany le vaky teny, izay mamonjy ny ainy no amery azy ary izay mamery ny ainy no ny amiko no ahazo azy. Raha ohatra zany ianao menjaka hamonjy ny tenanao, manafina amin'ny ray aman-dreninao hoe za ianao kristianina, na ohatra ianao hoe tokony hivavaka ianao amin'ny andron'ny tompo izay hivavahanao, dia tsy mivavaka ianao amin'ny andron'ny tompo satria hoe misy fivoriam-pianakaviana tsy maintsy atao aty. Nefa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe manajany andro sabata na masina azy, enemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra, fa ny andro fafito dia sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao. Dia tonga ianao tsy manamasina ny sabata fa lasa zany ianao maninona? Lasa ianao andeha ambony fianina fa mahasosotra angely tsy miaraka kely amin'ilay fianakaviana, tsy mety. Lasa zany ianao mandeha. Tsy mety angely tsy asain'ny olona mba hamary azy ve ianao dia ohatrany tsy mety zany andahy zany hoe tena noho ny fivavahana ve izy. Hoe ampiatrahan'olona hono ianao amin'izao. Dia hoe tena tsy afaka mampiatrahany mihitsy ianao fa misy zavatra ny tompo, misy ampanaoviny tompo anao dia tsy mety. Hoe sao dia mahasosotra ange zany. Lasa problématika ohatr' izany izy ity. Raha ohatra zany ianao ka manao an'izay zavatra dia izay ilay manao hoe mamonjy ny ainao zany ianao. Fa raha mamonjy ny ainao ianao dia mandany tompo zany ianao. Dia raha mamonjy ianao dia hoverinao izay ainao izay satria tsy ahazonao ny fiainana mandrakizay, no lavinao ny tompo. Izay mamonjy ny ainy no avery azy, fa izay avery ny ainy no ny amiko no ahazo azy. Izy ny ahazo azy zany. Ka izay ilay eo amin'ny tompo zany, aza matahotra n'ayez pas honte hozy izy ny fitenenana, n'ayez pas peur hozy izy ny fitenenana. Dia jereo nge eo amin'ny andinin'ny faharoa amby telopolo sy ny telo amby telopolo, inona ny teneniny eo? Andininy roa amby telopolo sy ny telo amby telopolo. Dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany nazovo no anaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Nazovo no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovo no andahy ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho laviko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Raha manaiky an'i Jesosy Kristy ianao ka tsy menatra ianao no hijoro vavolombelon'i Kristy amin'ny toerana izay ametrahan'ny tompo anao, dia hoeken'ny ray any an-danitra ianao, hoekeny eo anatrehan'ny ray any an-danitra ianao. Fa raha mandahan'i Jesosy Kristy kosa ianao, menatra azy ianao, hoe menatra hoe milaza hoe za nge kristianina, dao dia aratsiny reto hoalan'ny olona, na ohatra fotsiny hoe za nge mitandrana ny andro sabata, ohatra zany. Rehefa manda azy zany ianao inatrehan'ny olona, na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina zany, dia manao hono? Dia ho lavina ianao inatrehan'Andriamanitra zany. Dia mampanaely be ilay izy, mampanaely be. Dia firifiry milaza ny tena no kristianina. Araka ilay teneny io mba mijery kely amin'ny Facebook ianao, Jesosy io, je t'aime Jesosy io, tena tia ahy ianao, so. Nefa rehefa tratra ny fanenjehana dia manao inona? Na misy an'i Jesosy efa tsy hita intsony. Fa iza moa misy an'i Jesosy izay?
tsy fantatra tsony aiza misy an' Jesosy fa zay zany mikasika an'iny zany fa ity fiangonana ity zany ity Philadelphie ity de zao hoe tsy nandany anaran'ny tompo izy fa niazona mafy zany anaran'ny tompo zany izy tena nreharehany mihitsy zany anaran'ny tompo zany eo anivony namodidina azy zany zay zany mikasika an'iny. Inona ihany koa zavatra resahany teo am'le toko fahatelo andininy fahavalo verenantsika kely izy teo Apokalipsy toko fahatelo de ny andininy fahavalo. Fantatry ny asanao izy indro efa nasiaka varavarana mivoy natrehanao ka tsy misy marindrina azy. Io le hoe nosokafan'i Jesosy Kristy zany le varavarana io. Tsisy marindrina azy atsony satria nosokafan'i Kristy le iny le fahamarinana. De ny tombony fahalalan'ny olona indray tamin'ny fahamarinana vaovao zany nouvelle lumière zany no sokatra teo fahazavana vaovao no hita teo indray nanomboka tamin'io vanim-potoana io izany. Ka ny sary asehon'le hoe varavarana misokatra ihany koa zany de zao hoe fisokafan'ny ny varavaran'ny lanitra izany manatrika le seza fiandrianan'Andriamanitra. De hitantsika sahady io am'le toko fahaefatra andininy voalohany zao ny teneny amin'ny toko fahaefatra andininy voalohany io. Rehefa afaka izany de hitako fa indro nisy varavarana mivotany an-danitra ary ilay fivoalohany izay fareko dia tahaka ny an'ny trompetra ny teny tamiko hoe miakara ty ka asehoko anao zay zavatra tsy maintsy ho avy rahatra izay. Rehefa afaka izany de hitako fa indro nisy varavarana mivotany an-danitra zany hoe varavarana misokatra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. De ny fisokafan'io varavarana io fisokafan'le fahamarinana zany nomen'Andriamanitra amin'izay le fahamarinana. Sokafana zany le fahamarinana de nomena le fahamarinana zany. De io varavarana misokatra io nefa manana hevitra anankiroa izy io. Misy hevitra anankiroa zany izy io. Ny hevitra voalohany le varavarana mivoha de zao hoe ny fisokafan'ny tany vaovao ny amin'ny fitoriana ny filazantsara na ny famparitahana ny filazantsara. Zany hoe tamin'ny taonjato fahasivy-ambifolo zany no nisy an'io vanim-potoana io zany tamin'le daty nometsika teo zany. De tamin'ny taonjato fahasivy-ambifolo de zao hoe niroborobo zany ny fitoriana ny filazantsara ary maro no misionera zany le zay nandeha tamin'ny toerana maro samihafa nampiroborobo an'izay filazantsara zay. De marihana tsara fa ny tena toerana nalaza zany tamin'ny vanim-potoana io de taiza tany États-Unis zany tena nalaza indrindra tany amin'le hoe Nouveau Monde tany zany tena nalaza indrindra tamin'ny fampiroboroboana ny fanaparitahana ny filazantsara tamin'ny taonjato fahasivy-ambifolo. Manaraka an'izay ihany koa inona ihany koa mety ambaran'le hoe varavarana misokatra io zany. De ny zavatra ambaran'le varavarana misokatra de zao hoe fisokafan'ny fahamarinan'ny soratra masina. Satria betsaka indray zany ny fahamarinana izay nisokatra tao anatin'ny soratra masina, indrindrandrindra ny resaka faminaniana zany. Betsaka ny fahamarinana izay hita tao anatin'io, indrindrandrindra ny faminaniana. De teo no nosokafan'ny resaka fahamarinana mikasika an'izany hoe inona ny ataon'ny Kristy any an-danitra tamin'izany vanim-potoana zany zany no nisokatra zany fahamarinana zany. Mikasika hoe inona ny ataon'ny Kristy any an-danitra any. Mifona ho atsika Kristy any an-danitra any. Eo anatrehan'Andriamanitra, izy no mpisorona be atsika eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Izy nanokatra lalana velona misokatra ho atsika eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ao amin'ny hevitra masina indrindra. De io le teneniny any amin'ny Hébreu manao hoe aokontsika ozy izy tsy atahotra anantona an'izany seza fiandrianan'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy Tompo eo anatrehan'le seza fiandrianan'Andriamanitra. Zany hoe tany zany misokatra ny fahamarinana mikasika any resaka le hoe ny asan'ny Kristy any an-danitra izany. Inona ihany koa ny zavatra hita tamin'izany, fahamarinana hita tamin'izany, satria hoe nisokatra ny fahamarinan'ny soratra masina, tao ihany koa ny fikatsahana ny faminaniana, nisokatra ihany koa zany ny fahalalana mikasika any amin'ny faminaniana ny soratra masina. De ny hita tao anatin'izany ihany koa zany de hoe ahoana ny drafim-pamonjen'Andriamanitra ny amin'izao tontolo izao mikasika ny amin'ny Kristy.
atramnanorenana n'izao tontolo zao ka mandra-piafarana zao tontolo zao aizany rolonany Kristy ao anatin'izay zavatra zay. Inona ny anton'ny fiaran'ny fanekena tany amin'ny testamenta taloha ary naninona ny tsisy fiaran'ny fanekena tsony le fiaran'ny fanekena moa zany dia nisy tao anatin'ny tempolo izy io. Dia hoe inona ny asan'ny tempolo tany amin'ny testamenta taloha ary naninona ny tsisy tempolo tsony taty amin'ny testamenta vaovao. Dia voalaza teo hoe iza ny tempolon'Andriamanitra velona dia hoe tsika ny tempolon'Andriamanitra velona. Tsy fantatrareo vao izy eo amin'ny asan'ny apôstôly 7:19. Fa nareo ny tempolon'Andriamanitra velona dia tempolon'ny fanahy masina izany. Tsika ny tempolon'ny fanahy masina izy. Dia nisokatra zany ny fahalalana mikasika an'izay zavatra zay. Inona ihany koa ny zavatra hita tao anatin'izay tamin'ny 1840 tany dia hita ny fahamarinana ny amin'ny resaka hoe sabata na hoe ny andron'i Jehova andro fahafito. Nisokatra zany ny fahalalana nomen'Andriamanitra ny fahazavana ny amin'ny sabata 1840 na 1840. Dia tsy hoe ireo fiangonana rehetra ireo no nanaraka an'io fa olombitsy no nanaraka ny fahamarinana io. Ny zavatra tiana tenena amin'izay dia hoe nisokatra ilay fahalalana ny amin'ny fahamarinana soratra masina zany. Nanomboka tena hoe niverina tamin'ilay fahamarinana fototra zany ny olona. Ary ny tena zava-dehibe indrindra tamin'izany vanim-potoana izany dia mikasika an'ilay hoe fiverenan'i Kristy fanondroany. Io zany ny tena zava-dehibe indrindra tamin'io periodin'ny taonjato faha 20 mikasika ilay hoe ho avy indray Jesosy. Dia ireo fiangonana rehetrarehetra ireo zany izay nivoaka tao amin'ny fiangonana protestanta dia nandeha nirohatra tamin'izay fietsehana zay hoe ho avy Jesosy. Io zany tena zava-dehibe io ka ny fotoanantsika moa tsy ampy intsony eto am-pelantanana fa iresaka be an'io tsika milesona manaraka hoe mikasika an'izany hoe fiavian'i Jesosy Kristy izany indray hoe ahoana ny zavatra inona ny nahatonga hoe tena nibahana be zany hoe fiavian'i Jesosy zany tamin'io periody io zany dia eo ny amaranantsika ny lesona amin'ity anio ity. Iaraka ivavaka ary tsika isaotra an'Andriamanitra. Ivavaka tsika isaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raha io misaotra anao zahay raha afaka niara-nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ity anio ity. Tsy tamin'ny herina ny tanjak'Andriamanitra fa tamin'ny fanahinao rery ihany. Ka dia mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra ny amin'ny fahazavana indray izay nomenao anay. Sy raha atao am-pony iray ny lalànao ary atao eo an-tsainay. Dia raina mandrakizay ilay anaranao raha io. Amin'ny anaran'i Jesosy nandratana izao vavaka izao eto anatrehanao. Aleloia. Amen. Dia sorantsika ny Tompo ny fianarana izay nataontsika tamin'ity anio ity. Toizantsika manaraka indray izay lesona izay na dia manisy ty mahasondriana ary satria ahitantsika zavatra angely tantaran'ny fiangonany, ahitana zavatra be dia be inona ny zavatra nisy teo amin'ny lafin'ny tantarany. Fa ny zavatra izany nefa tsy ampianarana antsika ny am-piangonana izany. Tsika ihany dia efa malala azy io inona ny zavatra ampianarana antsika fa izany ny zavatra tantarany nisy teo amin'ny fiangonana dia Jesosy Kristy nandefa afatra ho an'ny fiangonana dia mianatra ny tantaran'ny fiangonana tsika. Hitantsika ny fiangonana apôstôlika, hitantsika ny fivadian'ny fiangonana apôstôlika nakamin'ny fiangonana katôlika zany hoe nisy transition teo lelany iny inona ny zavatra nitranga teo amin'ny transition io dia efa hitantsika zay zavatra zay. Hitantsika ihany koa ny voan'ny protestanta tao amin'ny eglizy katôlika ireo nanao ny réforme dia eto indray zany hitantsika ihany koa ny fivoahan'ny reto fiangonana zandriny reto zany teo amin'ny fiangonana protestanta zany ireo zay natsoina hoe sekta tamin'izany vanim-potoana zany. Fa amin'izao fotoana izao misy tsy sekta intsony zany ny antsoina azy fa efa hoe fiangonana zandriny indray zany ny antsoina anazy. Dia izay mikasika an'iny zany fa dia isaorantsika ny Tompo manao veloma amintsika rehetra. Baibay daholo tsika manaraka indray.